anareo mandritry ty herinandro ty ary. Ilay tantara mitondra lohateny hoe Hiakapoky ny fiainana. Tantara nosoratan'ny Ajarandriamanalomanana. Nahenonao ny feon'ny Savid Stella iravaka Ansanyony niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandria. Nandray feo Mirana tompon'andraikitra sy fanatontosa Ajarandria. Nestor Wow. Ary fahaiza ihany soary mbola tsy midina foany. Efa ho amiray izao andro izao. Ka tsy haiko madama fa misy zavatra mahavariana azy ngamba ao anefitranony ao de ndana tsy fa isakafo. Tsy andry anazy eto akory ny ataon'ny olona rarà. Vetivety ary madama. Indraindray tena mandreraka mihitsy ny ataon'ny zanako vavy iny ka. Sady tsy te hivoaka ny trano nefa ka mivelona koa rehefa mijanona ato. Zany efa dia tena tsy te hibedy sy teny azy mafy tsony fa hitako hoe marefo loatra izy. Tena mbola tsy mety sitrana foana ny ratrapony tamin'ny nandozany indrainy azy. Eny efa ho eritaona tokoa moa izay. Lafiny indray nefa tsy te hampanara-po azy loatra fa tafa oatra loatra ny zavatra ataony tato ato izay. Efa tonga maman Sahay mieritreritra hoe tsy sakafo atoandro ato an-trano mamako. Dia izao ve kindry soary vao mivoaka ny efitrano? Sady amin'izay jerena ty paozindry Mamako, maninona izao ny paoziko? Manoatra no reny tovovavy ny aliny ireny. Fa maninona ary soary manao fitafy sy paozy ohatr'izao Indray. Jerena ty lokomena ny fiteta, ny manja-maso mandrakotra ny endrika. Ranomanitra amin'io midovaka mameno trano. Ny anareo koa. Nefa dia tsy handeha ho aiza akory fa miboka ao an-trano ao marina mandra-patoandro ny andro. Indray nareo ka. Ka tsy maintsy mba mila manao metimety ngery mamana tsy hivoaka re. Tavy maman ivretaka sy ratsy tare be ao fotsiny izany olona. Tsy ny teny an'izany Ka inona indray azy? Mba lanjalanjao fotsiny ny zavatra ataonao izay no tiako hitsiana. Fa tsy mahafaly amin'ny maman ary ve zao mahita ny vavy toka amin'ny maman manjaka loatra an'izao Sady mara-damody tsara mihitsy. Mipetra ianao dia andao hisakafo fa tsy maika mbola hiverina ny amin'ny birao tonga dia alefaso ry Nestor ny sakafo Eny madama. Vetivety fotsiny dia tamy eo. Ary aza ela ianao fa efa noana mihitsy ny maman io Fandrity marina moa ve zany soary tsy nandalo tany am-pianarana indray androany? Ny vola nefa dia aloha foana isam-bolana izao. Mangony fotsiny ny boky, ny fitaovana tsy maintsy vidiana manetsinetsiny. Jereo nefa tindry mahanoaka fotsiny ato an-trano. Zangery maman efa niteny taminao Maninona? Za tsy ho any am-pianarana tsony. Inona? Ka aleo ato an-trano fotsiny manao an'izay fianarana say maman ataoko any. Tsy mety zany soary Maninona? Iza ny mpampianatra ety anao an'izay tiana ohatr' izany? Misy ry maman reny papanao koa aty an-trano reny aza zao ohatra. Fa inona nefa ny tena olanao makany am-pianarana isan'andro Ka tsy misy miditra amin'ny lohako mihitsy nge izay atao any Lasa leo be an'ilay ala maraina eto dia tsy miverina raha tsy atoandro. Dia mbola miverina koa ny hariva. Leo be maman ka enao nge misy fiara-maka sy manatitra izay ora firavanao no atongavany any, tsy hitako izay olana amin'izany. Ka le any am-pianarana mihitsy ho any tsy tiako fa maman koa. Sady inona indray? Isako mivoaka any dia mahatsiaro foana ny endriko papa manao bisou eo amin'ny takolako rehefa tonga eo amin'ny parkina ny fianaranay. Aza manao an'izany Marary be foana ny foko ry maman. Tara fa leo aloha izany dia raha rivo izany resantsika. Izay fa ezaka ela alohan'ny ampiasana izany Dia iandry amin'ny maman ato an-trano ato indray zany. Eno fa na izany raha mba manaova ihany revision. Hijery an'izany mpampianatra afaka mandeha aty an-trano izany aloha dia ho hita eo. Merci maman. Bisous. Nestor Ahoana izay madama? Mba tsy avavoaka ny chauffeur ny fiarako anankiray ao amin'ny garage fa tsy hitondra an'ilay noentiko teo
Ie. Ary aingana moa fa azalozana mandinika ohatry ny omby eo fotsiny. Ie. Andeha ka. Tena efa lasa dala mihitsy tonga ambinika. Palahelo ahy mihitsy mademoiselle Soarika. Malahelo lava tsy de ahitana tsikitsiky za mihitsy. Nefa mba tena tsara ery le endrika rehefa meme kely iny a. Raha van'le tranodainga kely eo amin'ny takolany avy. Na zany aza tsy manome tsiny azy mihitsy ahy. Mafy kosa aloha zany lozany ray zany e. Nanankina ny fony tamin'indray ny mantsy izy fony fahavelony Ramse. Ary tena mbola tao anatin'ny fotoana ny fiantahatana mihitsy ny nahafaty andrainy iny. Tena tsy mamela mahazo mihitsy zany le kansera raha tsy nitondra ny Ramse tany amin'ny fahafatesana. Nestor a. Ohatray. Ohatra miantso ange soary zany e. Sady efa mekizitina be izy zany. Oh avy a mademoiselle. Angakaingana ianao fa zalozana mitonaka fotsiny any ambany any. Mekara aty ambony aty. Yo. Fa misy inona ndray ary. Sa mety efa noana izy zay de mila gote. Aleo aloha jerena de hiteo e. Izy ty konge be hirakiraka asikizitina amiko ery. Nefa tsy mampaninina na de zany ary ny anaovany anaka. Ohatran'izany indray ny lasa tsy ahafozako azy. Ernestor a. Wow! Fandrasana ho faty ato mihitsy avy e vao avy ianao e. Ho avy re za. Aleo miazakazaka fa misy zavatra mahazo azy zany ao ka. Lozany lety mendrin-daty makaiza moa. Efa milo tataka mihitsy mivavako miantso an'ity a. Miala tsiny mademoiselle fa maninona? Mbola nanondraka teo de sy rarahako zany. Rehefa miantso a de tokony tonga de miakatra ty aingana ianao. Masafa? Eny reny mademoiselle Soarika. Fa inona le tadiavanao anaty eo? Sao. Nohy tsara fa tsy te amerina fandrony zay teneniko eto. Hoe ahoana zay? Hitondray mofo ray a de any an-daso atody. Azafadika le izy fa tsy tiako. De aza atao be sira be fa ataovy amin'ny atonony tsara. Tompoko. Rehefa vitanao de apy karôty miaraka amin'ny jus d'orange mangatsika tsara. Azonao ve zany e? Azoko tsara ka. Zay de aza atao ela be fa nona. Tompoko. De entomidina any ireo vilia ireo fa mameno latabatra ato fotsiny. Raha misy mitady aho de ataovy hoe lasa mivoaka izy. Ay. Ary lasa amizay. Eny ary mademoiselle Soarika. Idina aloha zany za hikarakara an'izay sakafonao. Fa inona indray moa fa tsy zay e. Ary lasa ho a. Lasa ka. Andray. Hirakiraka sy keliketika re zao e. Nefa vao maika hitiavako azy le endriny miavona sy mitrerona kely anahy iny. Mahafatifaty ahy ery le kizitina kely rehefa mibedy. Toa satroka foana izy anao iraboto anahy isan'andro ko. Ary aleo aloha hikarakara an'izany gote azy zany fa tsy. Tonga ato an-trano ihany. Efa ho adiny 3 verangalany amin'ny amboteiazy mandrapatonga aty an-trano. Tsy efa ho amin'ny 7 alina zao. Na le Nestor ary ty efa atory ngambany. Jerety izy mitsirepirepy mihitsy mamova vahady. Ary tena taraiko be madame zany vao tonga. Amboteiazy be ngatany. Raha tsy zany ve zao vao hiditra ny vavahady e. Tena ankony ny amboteiazy mihitsy. Reo Nestor mba ampidirao ny an-trano reo etan'ireo azafady a. De mba batao koa le gazy ao anaty malao. Zay fa za tonga de hiakatra de mba hidio tsara ny garazy a. Yo. Najanoko ao anatiny ao lakile de ampidiro ny fiara. Tompoko.
Ary efa natory ngaso ary. Ohatra nefa tamin'ny fito izy ny sakafo hariva dia tsy nety nelingelenina tsony. Ay, Io. fa inona mihitsy raha mahazo an'iny zanako iny. Tsy hitako hoe inona ny asa be ataony ato nefa dia ohatran'ny olona rera-davo zany. Amin'ny 7 maraina vao mifody, amin'ny 7 hariva indray dia efa matory. Dia ho sanatria ve ka hakamoana fotsiny? Sa dia tena mbola malaelo andrainy foana ve no mahatonga an'izany? Aiza ka sady tsy mety andeha ho any am-pianarana no tsy mety mivoaka ny trano. Fa atao lasa saina be nge madame zany. Fa misy inona? Tsisy inona ka. Magaga fotsiny hoe mba manao inona ary ilay zanako ao ambony ao rehefa amin'ny atoandro. Ka inona moa ny ataony ao madama fa tsy miresaka amin'ny namany amin'ny telefona dia mijery télé dia mampanao goûter dia misakafo atoandro dia indraindray izy ohatrany mamaky boky zany ihany. Fa tena araka ny istoratsakany sy andava mihitsy nge izy zany Ka zange madama ny miara-miaina amin'ny isan'andro ato ahoana moa no tsy efa olaniko tsenjery ny zavatra ataony rehetra. Ie, ka miteny an'izany ihany ny Nestor dia mba antaniko. Inona zany no mety hoe mahatonga anazy ohatr'izao raha ny eritreritry Nestor ka? Mety hoe mbola alahelo ny any-dadany foana ve? Zay indray aloha madama dia tsy voavaliko ianao ngamba ny tsara manontany amin'izany amiko. Fa za aloha mino fa mbola tsy sitrana ny fony. Zany? Eko, voahery taona kosa nge zay madama. Eny, mety ho marina ihany ianao fa ndana lohatery reny le to presahany eto fotsiny ny andro. Madama. Otry, fa nga tsy miasa maman andro any? Fa ahoana ki? Ka atao amin'ny omakomaniny andeha nefa atao ohatran'ny akanjo hafa mihitsy ny anaova mamanko. Dia tena tsy tadidindry mihitsy ve retsy fa sabotsy nge androany. Ndeha hanao tenisy Hay tokoa moa. Hitako ny tenue de sport ny anaova maman. Ie, ary maninona tokoa moa raha mba miaraka amiko ndry sady mba mety afinaritra raha tsika mianaka zao manao match anankiray. Ka be ny amin'izany aka. Zay indray. Aleo manaraka mihitsy. Fa inona mihitsy zany no tena mampakamo andrity sady tsy hianatra ny ampianarana ny tsy mety hivoaka ny trano. Tsy hoe tsy te hivoaka ary maman fa aleoko mamaky boky sy mianatranatra to ihany ka. Ka inona rery soary ny zavatra hoainao amin'izany Ianao nge ka vao classe de première Zany ngery maman no saiko hitadiavanao an'ilay olona mpianatra ato amin'izay sady mahay ihany tsy mila mivoaka. Eny ary. Raha zay no tianao dia tsy maninona fa tanterahako. Sany foana ny maman nefa tsy hitako akory sy aza matahotra ndry efa nahita olona ao amin'izany Ay kosa? Ho avy eo izy manomboka amin'ny latsinainy. Tena marina? Inona ny andengaiko andry amin'izany Mila mahita ny zanako mahay fotsiny dia ampy azy Mahazo matoky re maman Zay fotsiny nge ny nandrasako Merci. Zay fa andeha aloha Tsisy zavatra ilainao intsony ankoatr'izay. Tsy misy ka. Saivy mba miakatra ty fotsiny Nestor rehefa midina amin'ny maman. Eny ary dia masitondry dia aza manao reraka be eo Eny rery maman Otra marina ihany ny tenin'ny maman teo Tokony mba hivoaka kely any ivelana any ihany dia hifankahita amin'ny namako fotsiny ihany aza. Sa marina nge ka lany ny trano ato foana na ny datin'andro aza lasa mila tsotadidiko tsony indraindray. Ary maninona mora tena mety izay ka aleo tonga dia atsoko izy. Andeha hivoaka nga ianao mademoiselle no Fina ny idiran'ilay vendrany ty amin'izany Na hivoaka na hijanona tsy misy tokony anontanianao ana mihitsy. Sa ianao ndraiky azafady ary raha nahatezitsanao ny fanontaniako
Tsy de miakanjo tsara be ohatran'izao mantsy ianao isan'androko. Zay asaiko ataonao atao de akimbony ny vava. Eny. Ary zaverina amin'intsony ny fidiranao amin'ny fiainako a. Teny aho zay. Eny mademoiselle a. Mandehana tonga de sasao le fiara ray eo. Atao voatran'ireny tsy te afindalitra ireny mihitsy. De diovy ny tokotany rehetra fa misy olona ho avy eo. Ay. Aleo fa ho tanterahako zay voalazanao. De saika adiniko. Asio vera roa madio tsara miakatra any amin'ny chambreko. Ary tsy ilaiko mitanaka velona indray rehefa tonga eo zay olo zay a. Eny tompo. Rehefa miantso a de mitondra jus ao anaty frigo ao ianao. Azo ve zany? Ekeny. Ndray za fitsetritsetsiky ny molotra keliny. Ny takolany roa ary reto lasa mitara mena kely mahitsy. Nefa vao may mahafatifaty. Tena mahafatifaty a. Tena mitady raiko piti tanteraka aminy aka. Reny lehibe mareniny ty ve zany? Tolo zany tia mifitirika mijery afotsiny ao. Eniko ka. Ka inona mbola andrasany ty ao? Lasa. Eny tompo. Mandroso lesy a? Aza miafava? Misaotra betsaka kia. Ato zay no mipetraka arinjaka. Ay. Ato ny salon de ato ny grande salle fanaovana fety. Ato indray birao amin'ny maman fandraisany olona. De ato ny trano fandrin'ny vahiny raha sendra tsy tafotona hoe misy manao vakansy reny. De anao irery zany ty trano iray manontolo ty? Ie. Papa sy maman mihitsy ingenina namboatra an'ity e. Fa maninona lesy? Ka sady ngeza le izy ny tsara beko. Zany. Misaotra. Ary ndao any ambo fa atoroko an'lany chambreko. Fa eza koa ary ty bandy ty. Ohatran'izao avy nahita azy ty a. Mpiara-mianatra mademoiselle Sohary ve sa mety hoe namany? Ohatran'ny hafahafa zany ke le fomba fandraisan'ny Sohary azy. Aleo ranga tonga de arahako any ambony any a. Sady efa vita daholo koa ny nampanovany Sohary ako. Ato lesa ny chambre koa. Ato rehefa le miantso an'la reny. Ay. Tsara kosa izy zany a. Merci. De tonga Sohariko ary mipetrapetra aloha e. Misaotra betsaka kia. Fa azao Sohary. Fa tsika sy anao ty moa zany hijanona ato trano sa? Andray kosa e. Iaraka ivoaka kosa angenina nafarako an'lay e. Ay. Zay no nitenenako hoe aza manao programa hafa mihitsy aloha. Za mantsy nge saika teny anao hoe aleo misy mandeha fa tsy tiako raha tratra mamanareo ato e. Andeha retsika rehefa avy eo a. Andrekakio. Fa ino ty hitako? Ay, tena sipan'ny Sohary ve zany ty bandy ty? Trerery zareo raha tsy mifanorokorikery. Chérie. Ahoana lesy? Ivoaka kely tsy andavarangana atsy aloha fa ohatrany ao ampiasany ty miantso ty. Zany a? Dia asa ela azy a. Ray mafotsiny kia. Teo eo akaikinao foana nge zay e. Ao fa tsy ela re a. Allo? Afa efa impiry moa laza taminao hoe aza miantsoantso ana aloha rehefa amin'ny orotro zao e. Mbola miasa nge za io Sandra e. Raha mba fantatry ny lehibe ako ngambo zao de voaroka ato mihitsy a. Ka lozako mandany andro sy miresaka amin'ny telefonina fotsiny ko. Tsy haiko e. Raha riva ngambo ianao vao afaka miantso. Ka zay a vao malalaka re. Ndrefa tsisy an'izany e. Tsy mampirafy andry zany a. Eno zay fa hiasa. Bisous je t'aime. Zany ny tena ao aneritreritra le bandy ty. Tsy vita miditra tsokosoko sy manadala ny sain'ny mademoiselle Sohary ala fa mbola sady mampirafy azy koa no mbola tsy badalila akory kay rehefa miteny. De ho hitan'la zany.
anaty zakako rangazy fa aloha teneniko so de mba voasoroka ihany mantsy ny ranomasony mademoiselle Soarany Arina any sady raha tena tia anazy koa nge za de tokony hanambara amin'ny marina fantatra hoe azafady Wai! Andriamanitra, fa le tsy sainy ty ve mitapy e! Misola akanjo ngeny ataoko atority e! azafady tena tsy hitako Sady tsy mandondontonony, tsy mahalala fomba fa meditra ao atriny alika ty amin'ny chambran'olona fotsiny. Ale! ka misy zavatra saika lazaiko anao Inona indray? Tsy mila manelingelina fa makaina. Ary lasy ty mandeha ihany fa sao de voatorako amin'ity kiraroko ty eo a. Aleo a! tena resaka important be nge zany Important. Etsoko fonjeo ty raha mbola mijanona eo a. Afonjeo e! Kare oka fa andeha azafady mademoiselle Soary Ary aza etsena ny tevoliko raha tsy te ahita an'izany afo be zany ty. Ale! Cochon! tena so de tsy mety kosa madame beby aiza ve ka miditra ty an-trano mihitsy nge le zalahy iny tsy misy fifanajana amin'izay fa ny trano vo avy nosorako savoka no hitsakitsahany amin'le kiraro biany iny voatery tsy maintsy nanositra savoka fanoroany ray Otry, fa indraisiko ato trano very Nestor de tsy hoampandrosoako Sata de avy nianona ho eny tokotany izy no iresaka amiko Sady mpiasa trano ngeny asanao ato e Na ho hitsakitsahany avy any ambony ka hatrany amin'ny farany ambany erio Rehefa maloto de avereny diovina foana Azo Andraso aloha e Tsisy azoko mihitsy Iza le olona tonga teto de naninona ny tsy niandry anahy ka io ny zanakao madama izy zao no afaka manome fanazavananao amin'izay ngambo olo tsy fantatra reny tonga taty fotsiny ny ampidiridirina ato trano ary mangina mihitsy aloha ianao Nestor Soary ny tiako amaly anahy Ka ahoana olona efa namako efa ela be nge zany ry mama e De mpanamangy sy nitsidika anahy iziko namana ony Ie ka namanao tonga atao trano de naninona raha nampahafantarina anaka Lehilahy zao zany sa vehivavy Lehilahy zany izy De tokony tsy ho fantatro ve zany ry Soary Ka omaly nge izy ry mama ny afaka De sara koa mba misy analany fahanginako fa raha mba olona mahay manaja sy mahay miara-miaina amin'ny hafa koa nge tsy maninony izy le manao tsinotsinona mihitsy no tena tsy mety amiko tsy ho vita aniny koa ve ny ampamafa ny kirarony anahy Tsy anao an'izany kosa njaky Zay de mamorona eo le tondrina be ty Ka na misy na tsisy an'izany Tsy maintsy milaza amiko foana ianao rehefa misy namanao avy aty an-trano Mba mahaiza manaja ny renonao ry Soary Sady raha mba fantatry madama moa ny zavatra ataon'ireo ato Mangina ianao ry Nestor Efa fantatro ngeny fahaizanao mampitombo resaka Sady tsy misy idirana koa zany oka zay Tana velany Oka ho azy zay Tsy laiko misy miteny tsony nareo Lasa Nestor vonjeo ny rahanao Soary mekarany amin'ny efitranonao fa ho avy resaka aminao any Fa lasa ny fiara maman Arindrasy fa ataoko malala ny anarako tsara amin'izay le tsy sainy iny Zany mba naovany tati-bolana any amin'ny mamany Mahita tsara ny toetra ratsy ny Soary tena androany Nestor zay mademoiselle Soary Mekara ty de hitondray rano hinanako fanafody Ho avy io fa marary inona indray ry mademoiselle Soary Nefa ngeka ohatrany salama tsara ihany izy omaly iny Sa narary fo tamin'ny resaka izy mianaka Zany rehefa miseho mafy loha loatra ka Mitady tsy mety ho anarina fa manao an'izay daniny kibony fotsiny tia le ranonao mademoiselle Soary Apetrao eo Hidina any ambany aloha raha tsy misy ilana ao atsony Rehefa tsy mbola miteny aho hoe mahazo mandeha ianao Ny dikan'izay de mbola mijanona Hanao izay sitrapoko rehetra no antony ny andraisanao karamato
ka inona moa zany ny sitraponao mbola tsy tanterako. Zay ilainao rehetra mantsy ohatrany totosaiko daholo ihany tato. Sao no izy ry lehibe famaliny ty a. Ahoana ty? Tranonay sy ny reniko ato. Izy no miasa fatratra sy mitsemboka isan'andro mitady vola amelomana anahy. Miasa ato aminay ianao a, fa tsy fianakavianay akory. Ka manomboka mahasoa androandroany a. Dia asa hidikidirana tsony ny fiainako sy ny fiainandreniko. Mazava? Mazava tsara tompoko. Saingy ialako tsy indrindra fa raha mbola ny tsara sy ny olombanona anao dia tsy maintsy miteny. Asa miseho mianan-kendry eo le tondrony ty a. Rehefa misy zavatra tsy mety ataonao dia tsy maintsy miteny ka. Indrindra moa fa hoe ny fitondran-tenanao. Indraiky efa any am-pasana ary tsy niteny an'izany tamiko izay ty ohatran'izao ve no mba miseho mahay vava amiko. Fantatrao tsara fa tsinotsinonao a mademoiselle. Dia maninona? Fa misy antony matoa ataoko izany rehetra izany. Ary tsy maintsy tongako any amin'ny madame bebe reninao daholo ny toetra hafahafa ataonao ato. Indrindra moa hoe mampiditra an'iny lehilahy tsy fata-piaviana iny ato sady ohatra ny hafahafa be. Rehefa izany dia miomana fa androany hariva ihany ty dia efa tsy hatory apitsony. Na tiany papa sy tiany mama ohatran'inona azy tsy maintsy voaroaka ny anaranao androany. Tsy maninona raha izay no tianao mademoiselle Soary a. Ary mety tsy andro anakory ary fa andeha amin'ny fo. Mandehana mihitsy. Mitady asa koa betsaka. Ary mandehana voay ny vavahady fa izay tonga izay ny olon-tiako. Inona? Fa ngamo mbola mitonantonana ty ihany le bandy. Tranoko ngeny ato e. Andraso fa ho voaiko tokoa moa zany ary roasiko ampanajana. Nestor. Ahoana? Dia efa miteny aho zay a. Manaova fiatsika hafahafa nge. Fangatsa mahay mamovavahady sa boritana ny rangano ny klaksonina fotsiny eto ivelany eto. Ohatray. Fa tsy elangany tokony hamoana io ka. Azafady ry se fa tsy manan-karama dia ariary azy se amin'ity trano ty a. Noho izany. Raha te hiditra se a dia mandeha voay fa karetsaka avy any anatiny a no manidy an'io. Azo? Tsy azoko. Fa le tsy sainy ty ve mitadinina mihitsy e. Azafady lesy fa tsy fantatro izay zavatra nifohany io tato a. Ny voaka ty ianao. Za efa namokotra ny tanan'akanjoko mihitsy fa ataoko mifangaro amin'ny vovoka amin'ny tany io nestorinao io androany. Za mba hinarany le rivingavingainy. Ka voaza jereny e. Ampy andizanao tsara mihitsy koa ny aty e. So mijery ny tena komosomosy ohatran'izao dia hoe mihevitra fa tsisy apo. Mipetraky tsara ianao ry Nestor. Ka mitady lahy zany. Champion amin'ny karaté angely ty ahy. Si, aza mandoa tanana amin'io chérie. Izay mpiasa avokoa ny lalako andanina hery eo. Aleo fa osokafaka ny vavahady dia ampidiro eto tokotany ny fiaranao. Zany ny aina ka ty anao. Marenina wa? Dia inona ary nataoko isakanako an'io tsy hiditra ty. Raha mademoiselle Soary mantsy no tenenina. Tsy ho laitrakisoko eto io. Tsy maintsy mitady hevitra lary nesta fa efa nametraha madama fatokisana. Sady fitiavako any Soary koa nge zany e. Andraso fa hitako ny ataoko. Sao dia mba efa tafahoatra kosa aloha izany nataonao izany ry Nestor a. Sa nge tsy niteny anao hoe aza velano satria hatramo mihitsy izy raha mbola miverina eo e. Fa na raha masina no saiko nataonao ary tsy tokony ianao mihitsy nanao vavasisy eo ananatra ny zanako vavy. Miala tsiny aminao a madama fa tsy hoe nataoko tsy ampiheverina koa reny fa efa mba olon-dehibe ihany a. Ary tsapako sy fantatro tsara ny adi-tsainao amin'ny fitazana ny Soary. Marina fa hoe tsy fianakavianareo tokoa. Saingy haiko manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ny zavatra rehetra mitranga ato amin'ity tokantrano ity. Indrindra ny fihetsiky le bandy iny rehefa miditra ao an'efitranony eo. Tsy voandroano mantsy ny tonga eto fa tonga eto foana iny manadala azy ko. Amin'io tsy misy ferana amin'izay fa
tonga dia midy ao anefitrano mademoiselle Soary ao paharivon'ny andro. Ka efa miteny aho hoe na zany na tsy zany a, tsy tokony nataonao mihitsy reny. Aizako vitanao ve nanidy mivaravarana vaty anatiny dia namelan zareo nijanona tao an-tokotany tao? Raha ny fitantaran'ny Soary aza moa dia hoe mbola nanaovanao farahesy farateny ihany hono zareo tazaminao avy any an-davarangana. Marina ve zany? Tena mifona aminao ahy. Tsy te hanan-dratsy aho madamy beby a. Ary fantatro fa tsy fitiavana no andraisan'ny mademoiselle Soary an'ireny zavatra ataoko ireny nefa. Tadio nefa fa any andro mbola mety hahatsapa an'izany ihany izy hoe mety ny soa nataoko azy. Ka ianao indray moa zany tia ny miseho mahay mitaizanao izay dia inona ary zany zao ny ataoko aminao Tsy hoe mahay mitaiza akory madama. Tena marina. Fa inona ihany mbola tokony ho resana lava amin'ny oro mama? Tsy efa tokony nasainao nangorona ny enta mively tsisy saina io. Andao aloha miresaka amiko indrindra Soary a. Miandrinao amin'ny salon aza aho. Ao avy ahy e. Miomana verina ny ambanivohitra iasa tany sy ambolo mangaso. Mino mantsy fa asay mama manamboatra ny karamany ity no idinako any. Aza matahotra ianao mademoiselle Soary a. Efa voaorinao daholo ny entako rehetra. Tsy maninona raha izay ny fantatrareo fa mety e. Fa aiza le vavabe tamin'ny maraina. To sady lasa manjetiko ny tsy misy ambary zato izy. Mampalahelo ahy ianao ry mademoiselle Soary. Ny amin'inona? Tena otsa tanteraka anao foko e. Aza mody manao mampalahelo eo ty e. Izay anangezana ny sandriesana tany sy tao manjezika any ambanivohitra tao an-tsaina manomboka izao. Aleo ahidina fa maika azy ny fahafahako. Tsarovy nefa ry mademoiselle Soary fa fitiavana anao ny anton'ireny zavatra rehetra nataoko ireny a. Tsy te hahitanao an-datsa-dranomaso aho any aoriana any. Manana ny olona mahay mampifaly sy mampiadana anahy e. Ary na tianao na tsy tianao dia nizaka ny tsy maintsy olona savadiko. Reraka manentsika sy mandraranay eo fotsiny ianao fa tsy haresy ny fitiavako azy izany. Tsy nandalo tondrona tsy ngambo ty fa tonga dia vendrana mihitsy. Fa inona koa ary no mahazo anahy? Ohatra misy manosika anao an'ireny fihetsika ireny nefa toa tsy vokatry ny foko akory. Sa ve noho ny taona maro efa nifankazarako tamin'izy telo mianaka no anton'izany? Efa niraisindrizy mivady ho toy ny zanany mihitsy mantsy aho nandritra n'izay 12 taona nitoerako teto izaiko. Ohatra marina ihany ny tenin'ny madamaka. Lasa miditra lalina loatra amin'ny fitezana ny zanany a. Ka nefa nge tsy vitako ny jery fotsiny amin'izao e. Madama koa indraindray mampianta loatra ny Soary. Hany ka na tsy tokony ataony ary taterahan'ny madamako. Tena antony hafa no mahatonga an'ireny ka. Izay nahitako an'iny bandy iny dia ohatra ny lasa sary-piaro amin'ny Soary a. Marina aloha fa tia azy ahy. Nefa tokony ho tsapako fa fitiavana tsy ho tanteraka izany. Izy zanaky ny patroako, izany efa mpiasa. Adala marina aty fa marina ny Soary ka. Izany ary mama, tsy misy dika mihitsy izany aminao. Soary a. Inona foana e? Zanako ne ianao e, ary zanako vakotoka. Zanako ako ny tsinonao teny. Tsy izany kosa no niteneniko teo e. Fa inona? Aza mandray atendrony ohatr'izany rehefa miresaka. Efa fantatro ry mama. Inona? Tsy misy irarahinao an'izay momba anahy. Tsy misy izany saina amin'izay ho avy. Tsisy an'izany e. Fa maty mihitsy nge papa dia efa tsapako fa very tanteraka e. Ny asanao sy fitatavanao ihany no ambony. Sa tsy misy dikany. Diso izany Soary a. Samy bidy loatra amiko ianao. Leo ary mama. Soary. Soary hoa. Avelo ianao. Miala ianao fa aza tasotazomina ny tanako a. Aleo hitomany any amin'ny efitrano. Ao a. Any angamba mety ianao na papa. Fa misy inona ry mademoiselle Soary?
mela anko ianao e, tsy misy ilaiko manakanakana ny lalako. Tsy efa tanteraka zao ny sitrapon'ilay tsy misy sainty. Fa ahoana e? Inona mampifamaly anao sy madama tao? Mbola izay ihany ny anasavany izany amin'ilay lahy matondra bebe ity. Lasa dala ray trano. Arimbay! Mbola tsy mifoy ihany angasy ho ary Nestor. Mbola tsy nidina teo izy madama. Zany? Ie, mbola najanaka ao an-dakozia ao ny sakafo marainana. Ay, ataovy mafana tsara ho ary aloha e. Ie, fa hono a madama. Ahoana? Raha tsy madiso inona ny hafaran'ny resaka reo mianaka tao alina. Tsy nisy namaly a mantsy tamin'ny any la nandondonana azy tao hoe anaty tsasakafony. Aza miresaka an'izany mihitsy aloha ianao Nestor a. Tena mbola marary ny lohako hatramin'izao. Raha mbola tsy mifoy izy rehefa avy eo dia atero any ny sakafony. Izay fa andeha hiasa aloha. Ay, eny ary madama. Tena kivy tanteraka ny fijeriko amin'ny madama zany a. Jerefa na ny sakafony raha tsy hinkitiany akory. Mafy ihany ny mahazo azy ka. Ary maninona moa raha tanterahako izay tiany soary. Tsy teny amin'izan'iza fa tonga dia roviko ny entako rehetra dia hiala tato aho. Dia ahoana? Nefa diso eo anatrehan'ny madama indray raha manao an'izany ko. Na mety oky azy mantsy aho fa tsy hamela rery ny madama amin'ny fiainana. Ohatra fa tsy ny fiaran'ilay rajakom-bazaha indray ve tia mirifatra miditra aty amin'ny vavahady ity e. Tena tsy voahidiko koa le izy tamin'ny madama bebe mivoaka teoko. Variana teto fotsiny a. Dia ahita ny Nestor ndray elandro Ho aiza? Tsy ilaiko mandingana ny varavarany olona matesa faingany ity a. Mademoiselle Soary a. Nga efa nifoy ianao? Tsy misy rarahinao an'izany. Ary sany ery fa sao dia ahita ny sandrim-behivavy a. Mademoiselle Soary a. Aza manao an'izao renao e. Marary andoso tsy mahina-kanina mihitsy nge ny reninao e. Dia maninona? Tsy efa nanampy azy akory ny zanany lama to. Soary a, aleo isitaka vazaza ratsy taiza sy be famaliana. Mafy loha sy tsy laitra mibala amin'ny fananarana sady mampiditra lehilahy ato an-trano. Teneno ny reninao rehefa tonga eo. Aza mitady asono hoe fa efa sambatra izy. Mazava? Mademoiselle Soary. Mbay e, izay mahasoa an'ity asana-saina. Mademoiselle Soary. Inona? Fa inona indray nefa ny zavatra niteneninao anazy teo e. Zany efa naza taminao fa tsy ilaiko hoe ianao famaly sy miteny azy tsony e. Tena tsy niresaka nininona tamin'ny mihitsy a madama. Fa ahoana fotsiny? Ka voalasa ianao dia tonga teo le bandy iny mitondra fiara. Ieko na ny vavahady ara nge mbola tsy nivoahidiko akory e. Tena ninona zao raha tsy navelana andeha izy ka. Tamin'iny vitanao naniditra anazy taty anatiny. Vitako izany raha nanao an'izany a madama. Saingy nambanany tamin'ny antsy kely teny an-tanany za dia na aleoko tsy nanakana tsony so tsonromony eoko. Enjana koa zany. Dia tsy niteny ve izy hoe hoaiza na hoaiza? Efa ny 7 nge zao ry Nestor e. Tena tsy niteny akoatran'izay izy madama. Aza mitady azy hono fa efa sambatra izy. Andriamanitro, fa inona re tia nataon'ilay zanako e? Ary maninona madama raha andao hiantso polisy a. Zay zao nitako vahaolanako. Ndraso aloha e. Ndana aloha ianao miomana dia avoa ilay fiara fotsifotsy. Zaka akanjo mafana ny ambony vetivety. Aangany ianao a. Eny ary to. Soary. Efa alina be ilay sy ny andro fa sao dia tokony ateriko mody amin'izay lahy. Zaka koa. Fa maninona? Fa nga tsy tiany landray aka. Ela ihany nge no ny teny hoe teo eo akaiko foana e. Marina ngeka izany e. Fa le fikan'ilay renindrisy le alikanareo iny ohatrany tsy mety amiko. So ilalalala any amin'ny polisy any reny ka tsy reven'ny bandy. Dia maninona ka? Zangany tsy efa ampitaona.
Sady sarin-jaka tsy ho dididina amin'izay zavatra tiako santsony. Tiako tsapa amin'ny mamao mihitsy fa afaka mahaleo tena fa tsy voatery miankin-doha amin'ny tsony. Fa efa lehibe zany zanaka mamonko, afaka manao an'izay rehetra amin'izay. Ka tsy misy mibedy izany tsony eto ron-jaka. Izay tiany lany dia afaka tanterahantsika daholo e. Marina. Hoatray, tsy mianiany amin'izany a. Milay kosa zaniko. Dia hoaiza zany tsika sindrika? Efa hoe izay tianaoko. Andao aloha asiana essence ity fiara ity dia any mahita an'izay ale. Sa hoana? Ka zange akiry chéri tsy manam-bola e. Lany ilay netiko rehetrarehetra taty amiko. Ve, calme là, calme. Ampitana antsika tsara ny vola nentiko aty. Izay mihitsy nge hoa ilay tsy afozako andrety sipakeliko e. Ka andao ary dia andreto sigara ray any amin'ny lany aloha fa tsy. Izay indray misy ka. Fanakay zary soary e. Tena mijaly madamaka. 3 andro nangarangidina izy sady tsy mety hinan-kanina tsy mahita tory. Lasa mahivetivety teo mihitsy. Mba ho an-tsainy soary ve zao mahazo ny reniny zao e. Izy ty tsy hahenona aveo, tsy fantatra hoe aiza, tsy hay hoe maty, tsy hay hoe velona. Aleo rakofako moramora amin'ity lamy ty aloha madamy bebe ka. Ohatra ny nahita tory kely teo ambony seza teo ihany izy zany ka. Betiko manaraka any ambony ty telefony ty sao dia miantso eo ihany ny polisy. Ary aleo koa aloha itsotra kely fa mahatsiary reraka ihany koa zaza. Allô, inspecteur io? Mbola tsy any amin'ny polisy akory ny zanako vavy ramatoa bebe a. Inspecteur. Soary? Ny zanako? Aiza ianao soary a? Fa ino zato mampikoropaka anao? Fa angamba mbola ilainao indray izao ny tadiavinao. Soary a, modire, mijaly ny reninao. Otry, efa manana ny zanaka ao lamatonga ianao e. Sa efa lasa koa? Tsy manan-janaka koatrandria soary a. Tsy niteraka koatrandria izay dada fa modi. Ka naninona ny nataonao tsinitsinina ohatr'ireny e? Voalasy papa dia tsy niasanao saina tsony. Eritreritrao daholo zany soary fa tsisy an'izany a. Aza tapahanao aloha izay e. Leo ary maman a, avy aloha mba hiaina amin'ny fiainako manokana. Ary aza reraka mitady fa tsy ahita zany mihitsy nareo na hiara hiasa amin'ny polisy rehetra reraka amin'ny Madagasikara ary. Soary a. Zay voapetako daholo aloha izay ny afisa rehetra nasain'ny madama napetako. Mino afa mba izy vokany kosa reny amin'izao tsy fahitana ny soary zao e. Ary aloha miverina mody ato an-trano aloha fa madamy bebe rery no atosako. Mahapalahelo andray izy ka. Sady efa manano tena kely iny mbola ampijaliany ilay zanany ihany. Sao no izy rehefa disy mianta loatra ka. Raha mba nieniny teniko izao mety tsy nefara tamin'izao ny fitondran-tena. Ary mangingina be nge ato zany e. Fa nakaiza ary madamy bebe. Sa niakatra any ambony? Ndraso hoe. Tsy ato amin'ny efitranony ka. Dia lasa nivoaka ve nefa? Nefa ny vavahady ara tsy nidy akoriko. Ny fiara ao an-tokotany ao. Sady raha nandeha izy tsy maintsy nilaza tamiko ihany. So dia atsy amin'ny efitra soary ary. Ndraso hoe. Oay,
tena tia mianjera amin'ny tany ty izy. Madame Beby a, Madame Beby, Madame Beby, maninona re ianao e? Madame Beby, tena sarotra ty. Madame Beby a, mifoaza re ianao e? Madame Beby, aleo tonga de vetiko any amin'ny dokotera ranga. Anahirany ty raha tsy ahatsiaro saina ela be etiko io. Andrasy fa tonga de bataiko de etiko midina any ambany. Andray maka taxi. Fa iza zany ry Nestor mitondra ana taty? Za reny ny batanao rehefa tsy natsiary tena tao an-trano ianao a. Avy an-trano de tany amin'le dokotera fandehananao iny no tao anatin'ny saiko voalohany. Ary zareo ndray avy eo no nandefanao tety amin'ny hopitaly. Ay, fa naninona hony ary Nestor a? De nakaiza ny zanako efa hita? Ka aza mieritreritra an'izany aloha e. Vao maika mandreraka anao nge zany madame e. Ka mila fantariko ny mahasoary Nestor a. Makitsangana eto andeha hitady any soary zanako. De ho teneny koa azy ary ve e? Izy nefa ty tena mbola tsy salama mihitsy. Ny dokotera rehefa nanafatra anao hoe aleo tsy tahitairina mihitsy izy fa ampiverina ny kriziny indray zany. Zany fony efa feno rano zany zao tena atahorana ako. Ahoana re? Fa atolozanao mivandrafandra fotsiny ry Nestor a. Inona ho aza ny aretiko zany de aizy soary? Soary aloha mbola tsy ao an-trano e. Efa niantso fotsiny zareo polisy hoe efa manao niezaka rehetra hono zareo. Fa mba nakaiza ary ianao ry zanako. De satrinao ve ny ampitondra hirifiriny renao ohatr' zao e? Aza manao ohatran'izao re ry Madame Beby a. Zao ngeny efa saika tsy nilazako ny ninona taminao teo e. Tena tsy mety mariny. Tsy mety moa zao e. Aleo handatsaka ny ranomasiko fa malahelo loatra ny foko. Okizay re a. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy mbola hivirinao ihany izy rehefa aleon'ny filibana ny vilany ihany. Ka raha maninona ny zanako ry Nestor a. Efa miezaka be reny polisy a. Tsy mahatoky an'izany aho e. Efa manampy daholo koa ary ny olona mahafantatra antsika rehetrako. Fa andeha hitady kely an'ireto fanafody reto aloha za Madame Beby a. Tsy nisy tato amin'ny farmasia reto mantsy de tsy maintsy hitadiavina ny ivelaniko. Fa taiza zany ianao no nahita vola? De iza no nanampy anao? Zay tahiry keliko tao reny netiko tao aloha. Za ihany aloha hatretony ety fa efa niantso an'le rahavavinao iny ihany aho teo de laza ho avy eo izy. Mety efa any an-dalana ary izy zaiko. Ay kosa? Tena olon'Andriamanitra mihitsy ianao ty ry Nestor ka misaotra besaka re. Sy salama tsara anao re atao ry Madame Beby a. Raha mbola eto koa de tsy amela rery anao zany. Fa vetivety aloha e. Efa ho avy eo mantsy zay ny dokotera amin'ity fanafody tiako. Nestor a. Nestor. Zay. Andraso aloha e, miverena vetivety aloha ianao. Fa misy inona Madame Beby? Rehefa hita soamatsara soary na miverina ao an-trano de ahoana madame? De lasa ho azy ty zavatra teneniko anao ty. Fanakay zarin-jaka. Za betra andrery ato amin'ity hotely ty fotsiny de izy tsy hita maraina mandra-parivo ny andro. Milaza fa mbola sahirana mamoaka entana any am-poro any hony. Ato nefa sady tsisy ataony mangatsiaka be. Ary maninona tokoa moa zany zay no ahofona no mipetraka e. Maninona tsy tonga de tany amin'izany fianakaviany fantany aty Antsirabe zany. Sao ty sady lany io fa ny hotely ato fotsiny ny volany sady tsy afaka manao izay tiana atao. Leo be mipetraka ato ka. Aleo mivoaka kely any an-tsena kely any aloha.
ve ry roby anaty mangazay izany a? Sa tonga dia miaraka amin'ny gants poketra ary kiraro mihitsy ana izany. Na ny haingony ary tonga dia mamoaka an'le hoe princesse tadiaviko mihitsy. Andraso hoe epita dia ho jereko io. Inona moa no mamaika hiverina any amin'ny hotely io? Aleoko mandany andro atiana dia tsy vity ary aloha. Fa tsy fiaranjaka ve ty? Ie, tena izy. Fa maneneto. Zany hoe mety etỳ amin'ny manodidina ety izany izy. Aleo hijery amin'ity akanjo ity aloha e. Tsy ho hitako ihany ve izy rehefa miverina eo. Be olona koa ato izany a. Reto olon-dreto moa izany dia hanao mariazy daholo. Mahafinaritra kosa reto mijery aziko. Sady amin'izay indray kopla daholo amin'ny mandeha aty. Ary esa moa le roby saika ao jereko teo. Ay, rikay. Fa tsy njaka ve io? Inona ny antony hijeren'ny roby ato? Mety tianao surprise amiko angamba izy. Aiza ny hafaliako marina. Tena akavady ahy izany njaka malalako. Ary mba tonga dia mitovy eritreritra amiko kosa izy a. Le tiako mihitsy io jereny io. Aleo tsy ho kotabaisiko fa avelako ahita an'izay safidiny io aloha vao atoniko. Indriamanitro. Fa izy ny vehivavy tonga dia nanantona anjaka iny. Ary to mifanoroka fa izy io e. Sany hoe ho an'io vehivavy io ne izany le roby. Falifaly sy mitsinjatsinjaka reto izy no sady manoronoroka anjaka. Trasy fa hita vehivavy tsara reto androany. Tsy manaiky moramora an'izao koa soary a. Fa sao dia sy mpamitapy ary ty e. Ety Masimbahoaka ety ny manangana aty. Fa izy io ronjaka. Dia marina ve izany teneniny izany e? Inona koa ary ny raharaha indry an'izay teneniny ihany e. Ampidiro amin'ny ilany havia dia avoay amin'ny ilany havanana. Njaka, dia sahanao ve no nanao an'izao amiko e? Sahanao no nanitsakitsaka dia ataonao tsinitsinina koa reto masony ravavaviko. Fa tsy henonao ve izay zavatra niteneniko teo e? Tsy mahafantatra anao a. Ary tsy misy idirako amin'izay resaka nataonao teo. Njaka, ianao ngeno namoizako ny trano noho ny anako sy ny reniny teraka e. Noho ianao no nandazako ny momba rehetra. Ny fitiavako anao sy ny tokony menao any tsy ny rarahiko ny tendreniko. Dia sao nanaovanao a? Aza tesitra ary kiala raha ataoko hoe adala. Dia mba mandinika alohan'ny anaovana zavatra na andraisana décision e. Fa izy io Njaka, fa izy io. Odry, ndry mihitsy ny tonga amin'ilay hoe manana ny olona tsy manana ka ny tompom-bady no hafarana. Mareniny ao ndry e. Zarika ala natsoina hoe Sandra. Oay, diso a. Madame Njaka mantsy e. Madame Njaka afaka valo amby 700 ora. Marina ve izany Njaka? Tao tsy miteny ianao fa mitsikitsiky fotsiny eo e. Ka inona tsony moa no lazaiko eo e. Efa izay niteneniny Sandra anao teo izay. Izy no vadiko ry soary. Efa 2 taona teo izay niaraka. Tena ninona no namitaka ianao? Dia tsy tsapanao akory ve fa tena nitianao ne izahay? Soary nanalazy fotsiny ngetsika e. Tsy faniny ianao. Tsy nieritreretiko mihitsy niaraka aminao mandrakizay izany. Tsy faniny ianao e. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Hoentinao nitonantonana taty Antsirabe fotsiny akay. Ko raha tsy nanery andrisiko. Sana ry kiala rehefa molamola loatra. Manonofy atoandro. Sady ianao angery soary nisisika hiaraka amiko taty. Afaka manao an'izay tiatsika hozy izy ianao. Dia nanaiky a. Tsy vanina. Mpamadika, mpamitaka, mpanitsakitsaka, matesa fainganany ianao Njaka. Mivadiko aza mba hosonina kely a. Sao dia akapoko etsy amin'ny rindrina etsy ny lokeliny ity. Aza manala bara-batana amin'izany Sandra. Andao andeha dia rarivana indray tsika miverina manao ny komandiny robinao aty. Eny ary, pateransony ianareo. Sanao dala.
Zay mihitsy ny fahendrena ary mahaiza mitandrina ny manaraka e. Ndry ohatr'izao ve dia ho atakalo ny njaka ny vady aman-janana. Hitandry io kiboko io, io ny zanakay voalohany. Andray sy mpampitonantonana tsy. Misaotra soary dia mirary anao hita ny tena sazanao koa. Oay, saika adiniko. Mbola tsy voalony io fa ny hotely mipetrahantsika. Zay fa velomy soary. Zay vita daholo zay ny fandamina anaty fa aleo amin'izay hiverina any amin'ny hopitaly. Efa any daholo koa ngamba zay ny fianakaviana. Saika adiniko, tsy maintsy mitondra vola akay. Ary ohatra misy olona nge eo am-bavahady eo zany. Iza tokoa ny olona tonga aty amin'izao? Sa mety fianakaviana madamy bebe angamba? Mety tsy mare hoe any amin'ny hopitaly zaiko. Aleo voaiko dia ampandrosony sitra ny ahy miandry trano mandrapiverina ko. Soary, fa taiza ianao? Nestor, nofitany ary Nestor. Efa manambadika ny njaka. Ndray tonga dia ny fihininy ary tena ontsany alahelo mihitsy nge soary zany. Mampalahelo indray dia iziko. Voadaka an'le bandy iny tany zany raha azoko tsara. Ka tsy laitra tenenina mihitsy moko. Aleo aloha tsy ho latsaina fa mahazo ato an-trano ary n'ity zao efa tsy ho hitako tsony izay ilazana azy amiko. Foana ary Nestor. Mamelava. Fantatro fa efa niezaka ny teny ahy ihany ianao nefa tsy andrara iko fa nalikaiko. Okizay ry soary rehefa tsapanao sy nanenenanao ny zavatra nataonao dia tsara zay. Ampitandremanao amin'ny hoavanao any aoriana zany. Misaotra Nestor. Ary raso aloha zaho any an-trano fa tia hita mama mafy mihitsy aonga izy sa nandeha niasa. Nefa matahotra indray ka mbola andray avy sao izy ry Nestor. Eny rariny raha mbola ho tezitra izy ary anasazy avy faran'izay mafy mihitsy aza. Saky tsy maintsy miresaka aminy namela izy na tsy ho any an-trano fa mbola tohizantsika izay resaka izay rehefa avy eo. Ndraso aloha soary Soary ahoana rehefa avy eo fa aleo aloha zaho any maman. Soary mivereny ianao fa tsy ao izy. Tsy ao? Fa aiza? Nestor, fa nakaiza maman sa lasany ambanivohitra ve? Nestor, fa nakaiza ho ahy izy? Tsy ao izy ry soary fa any amin'ny hopitaly. Maninona tsara? Any amin'ny hopitaly. Any amin'ny hopitaly? Fa naninona maman? Naninona maman? Nestor efa nanao ny fialanan'inona ny fianakaviana sy ny dokotera. Saingy tsy voatazona tsony any madame Jebe ry soary. Nestor fa inona re ty lazainao aza mianiany kosa re maty fenreniko. Anianiko mahaiza mionona ry soary. Tsy mariny zany. Efa nanao zay mety rehetra zay fa zay ngamba ny lahatra Andriamanitra. Tsy mariny zany. Tsy mariny zany Nestor. Maman, dia tsy nandray mifono akory fe ianao dia lasa. Maman, mifono re zay. Mahereza ho tsy mino an'izany efa vita ny fandevenana ry soary vitantsika daholo ny adidy tokony natao tamin'ny ratompoko vavy. Misy resaka kely mba saika ho resahako aminao vetivety raha manana fotoana kely ianao. Tsy maninona ka efa lasa daholo koa nge ny vahiny rehetra. Hoento ndrasako fa mihaino ry Nestor. Tsy izany ry soary fa tsy hoe mamofo tamandry na tia mendrifendro anao fa talohany nandaozany reninao atsika mantsy dia nisy afatra navelany ho anao napetrany aty amiko. Zany ve? Dia inona no nafarany anao ka? Zaho ary ka enoy tsary.
miainanao ilazao le zanako vavitokana ary Nestor fa tiako loatra izy tsy foiko ary raha mbola ilananay koa zany tambony fiverenany any an-trano dia tsy maninona fa azo esorina amiko izany. Teneno azy tsara fa tsy adalana akory ny nataony fa anta tsy voafesendra nandalo fotsiny. Ataovy tonga tsara ny aminy fa maman hoe maman diso, maman tsy naintaizanao fa nampanara-poanao tamin'izay rehetra nilainao. Noho izany dia maman ny baby sy zaka ny sazy rehetra tokony omeny anao. Mahaiza mitondra tena hoe ary solo lavo ahy amindra dia farany afaro izy fa mamela azy ary miandry azy any amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Zay Nestor aza misy adinareo afatra. Okizay ry Nestor mandratra foko loatra izany, malahelo loatra ny reniko. Eny, fa na izany ary tsy maintsy nilazaiko anao satria afatry ny maty. Misaotra Nestor. Eny ary, vitsy izay ny tokony nataoko rehetra soary. Tafitako ny afatra. Ataoko ngamba fa tonga ny fotoana. Fotoana? Ie, fotoana tsy maintsy isarahantsika amin'izay. Nestor, fa hoaiza ianao? Andeha ary soary. Andeha? Ie, andeha hiverina any an-tanindrazanay Hiezaka ny amboly sy anabe voany tany. Dia vitanao very Nestor ny amelana rereto Vitanao ny andao an'ity trano ity. Ka tsy maintsy mandeha ary soary. Ary sao dia ny afatampoka kosa ary ny tadiavinao. Sa tianao ny andao liako eto anoloanao hoe tsy hitalaoko ny janonanao. Tsy maninona fa ataoko raha izay no mba hampiova hevitra anao Tsy mitsangana ianao fa aza manao an'izao. Mba mijery no avy koa ngezary soary. Dia tsy avilanao ve? Fa tsy soavy afaka orinao ngara eto ka. Sa tsy tia andray Nestor? Fa nga